Fofona maimbo sy fako miparitaka no mameno ny lalana ary iainan'ireo vahoaka miasa mandinana Analakely sy eny Mahamasina, toerana izay nisian'ireo hetsika fankalazana ny 550 taona niverenany fahaleovan'ny tenan'i Madagasikara. Androany, velo tarainy ireo vahoaka eny amin'ny manodidina, tsy ampy ny fandraisana andraikitra eo anivony ny fiadidiana ny tanàna n'Antananarivo. Le tanàna zany maloto aloha maloto vao vita ny fety satria le mpivarotra be loatra tamina nalitra ny fety. Le olona moa ataonay zany amin'ny dabapako ametrahany anina raha tsisy dia tsy maintsy hoe aparitany eraky ny arabe aloha ny fako zany. Maloto mihitsy le tanàna satria le resaka manezy soavaly de bois hitako tena mandoto an'le tanàna satria reny mitondra fako mihitsy zany dia sady manao maloto etỳ tanàna dia tsy tokony akety amin'ny 13 mai tsony. Mandray andraikitra ny commune fa mba misy zany ny kilalao tsy tokony atao etỳ amin'ny 13 mai tsony. Zay ny tena marina. Kabraraka le fandraisana andraikitra zany. Raha hoandreo mpanjinika fiarahamonina na eo aza ny fandraisana andraikitra misy eo amin'ny tsirairay, ilana ihany koa ny fahatsapatena amin'ny vahoaka amin'ny fitandroana ny fahadiovana. Na aoriana amin'ny fety moa na ilay mandritra ny fety dia tokony ho fanao mihitsiny, ho fanaon'ny olona no tsy manarinary fako eny rehetrarehetra eny na olon-tsotra izy na koa mpivarotra satria fantatsika koa moa fa misy mpivarotra zany amin'ireny toerana ireny dia tokony efa ao an-tsaina foana zany hoe izaho tsy hanary eto ary raha sanatra hoe tsy maintsy misy loto mipetraka ao dia ny tsirairay afo tokony efa hanana toetra zany na réflexe zany tokony manala le lotony eo fa ny tena marina arany tokony hoe raha ohatra ny isam-batan'olona zany sao dia tokony fadiana fotsiny tsotro zao ny atao hoe fady amintsika malagasy hoe fady zavatra lehibe zay fadiana fotsiny tsotro zao ny manary fako hoe na inona ilay fako. Tokony ho filamatra hoe masony mponina hatrany ny tompona andraikitra voalohan'ny tanàna amin'ny fitandroana ny fahadiovan'ny tanàna. Mbola ilana fanabeazana mahatra ny fikajiana ny fahadiovana eto amintsika.